Ny ankoatran'izay ihany koa dia amin'ny anaran'ny gouvernemanta ray manontolo ihany koa no hoe anamafisana hoe tokony mba samy hitondra ny anjara biriky ndra misy eto dia manao antsoavo na olona mafantatra loharanom-baovao na manana vaovao afaka anampiana amin'ny hitadiavana ny marina sy ahafahantsika mandroso faran'izay aingana ao amin'ny fanadihadiana rehetra dia antsony izy ireo anatona ny tompona andraikitra fa tsy hijanona fotsiny satria tena andraikitry ny rehetra ity tranga mahazo ity satria dia miatra manaina. Mahakasika ny ireo tany amin'ny faritra, ireo tany amin'ny faritra koa dia eto dia manamafy fa mitovy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo tany amin'ny faritra. Izany hoe tsy hisy fifandraisana andraikitra mitanila sanatria fa samy mandray andraikitra daholo ary izahay rehetra izao dia mandray andraikitra akaika ny mahakasika ny tany Tomasina ary mahakasika ihany koa ny tany Mahajanga. Samy hafa nefa le tranga satria araka ny tenenina teo fa tena fanapoizinana sy famisaviana mihitsy natao teto Antananarivo ary ny tany amin'ny faritra ihany koa dia raisina ny andraikitra tandrifin'ny gouvernemanta araka ny toromarika izay nomena Andriamatoa filoham-pirenena. Vomivoaka ny teny Amerika Sinina dia efa ny teny ateto hoe fanapozinana io. Fa ny be dia be moa ny anareo hoe manana antoka ho amin'izay. Za manokana tsy za mpanao gazety fa za Marghe raha tianino miteny tamin'izay hoe fanapozinana io. Rehefa nandeha ny fanadihadiana satria be dia be na ny antso anatatỳ manokana ny amin'ny sy ny tao amin'ny MP-ako manokana ny ao anatin'ny tambajotra tseraseratsika eo dia Marghe raha tiany olona be dia be nareo nga tsy mba manao Facebook zoky manao mihitsy tsika dia ao tsika no miditra rehefa misy zavatra toy ireny be dia be nareo efa nanambara satria ny zavatra fambara aloha ao anatin'ireny rehefa misy ilay tratrotra n'ireny ohatra nefa nentin'ny Ratovinarivo sanda ny vahaolana tamin'ireny maraina teo le raha tratra ny fanampozinana dia izao no hanina zao no ohatra nahinao an'izay teny ambony moto teny hoe rehefa tratra ny fanampozinana dia mihinana an'ity mihinana an'ity dia mihinana an'ity efa ny tany teo tamin'ny maraina dia iny enonareo raha sanatria avy mivava tsika tsy maniry lozy fa izao ny olona nanao an'ireny dia anjarany izay nanao azy dia mieritrerety ianareo ny fambara toy ireny dia tonga dia fantatra le izy satria voavoaka fotsiny le farora-bava fotsy dia mazava be zay le izy akoatrany ny tany Mahajanga dia tena voapirofo iny indray tonga dia nazava be sy ny tany Tomasina lasa resa be izy zao Ratovinarivo ny eto Antananarivo Donaty ny tany Mahajanga Mortadella ny tany Tomasina Godrogodro enjana raha jerentsika nefa ny ataontsika resaka vonolo io resahana io ny fanjerana bomba balistika ataon'ny iranianina sy ny israelianina folo ny maty ny tsika teto zao vafiry za tsy anisa maty tsony mampalahelo ny zavatra misy ao anatin'izany tsy lay mpamosavina reny le mpamosavy dia diso zay tsy mpamosavy izy ny mpamosavy dia mpamosaka no avy fa mpamoroka reny atao hoe mpamoroka le mpamoroka le tena mpamono mihitsy ny zavatra tiana ambara zany ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny dia anjaran'ny tompona andraikitra mandray ny fepetra ny fanandrify azy hoe inona ny za tsy miombokevitra mihitsy ny alele akatona aloha ty tsy le trano ane naninona Ratovinarivo sandy fa le olombelona mihitsy satria tanan'olombelona io ny tsy tao anatin'le trano dia io ny raha raka avy eny amboniny ohatra manany latsaka avy any an-tany tonga dia tao anatin'le donaty ohatra tsy le trano ny olana za tsy miaro an'le trano so ndray dia misy hoe so dia fianakavianareo tsisy idirako mihitsy dia efa miteny zay fa ny zavatra misy dia ny fametrahana no hoe rehefa misy tranga ohatran'ireny dia manao ny fanadihadiana dia zay olona tokony ho samborona dia zay tokony ho sazina zay tokony mivoaka zay tokony miditra any Antsiafady ampidireny von'olona mantsiny io dia za eto mampitaha foana re olona no hoe rehefa misy von'olona na iza rehefa misy von'olona na iza dia misy sazy ny fanandrify zay zao manko malasa saina maneritreritra rehefa misy von'olona eto amintsika ka misy tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena voasaringotra ao dia afaka mahadiodio le olona namono olona aloha dia tsorona ohatr'izay mihitsy fa rehefa tsy ao anatin'ilay olona zay namono zay voasaringotra ao anatin'ny fitondrana
de jereo tsara miroso ny fanadiadiana de miditra de sambora de miditra eny fony ny tiako ampitainao anatin'izany de ohatra misy von'olona teto amin'ny mpiara-miasa teto rombo maty tao anatin'ny ray alina sazo miantona heri-taona aveo olona roa maty za tsy amofo tamandro tsony fa mampalahelo hitatsika nefa misy von'olona ray miditra ponjy izy atram'izao 3 taona izy zao mbola any satria na ny antony tsy misy an'le olona le voasaringotro ao anatin'le mpitondra eto Madagasikara de mizotra le izy fa raha vo io raha vao misy zay le tena zava-dozy eto amin'ny tany sy ny firenena any le olona ka zatra manao foana de ohatran'io ataon'ny sasany io jereo nge ny fanadiadiana ataon'ny mpitano filaminana hoe tratrandray x namon'olona tariananina izy moa de efa mpamerikeloka araka iny le sazy eto amintsika mihitsy ne maivane matoa izy mamerina leloka foana maivana kely le sazy efa mitondra fanoharana teto amintsika hoe ny olona ny velany za tsy averiko tsony fa eto Madagasikara sao de lazain'ny olona ndre mampitovy lakana manjatra fa ny olona manara-dalàna ny zavatra petraka zany de tokony manara-dalàna isika rehetra makasitraka ny aloha tsy tononiko le anaran'le olona fa tena mivoaka amin'ny journal officiel tononiko ve ty saisa voaka amin'ny journal officiel any Frantsa mihitsy ny anaran'le olona efa mianaka le mitondra am'izao fa le ramatoa re olona ny tsy ao tena vakiko amin'ny Antsipria mihitsy le ramatoa tsy ao le vata de efa mandriny nazahoany le zazatelo le manana le 8 cm io resahaka io fa izy efa mianaka ao zany aleo bitsipitsihana moramora makasitraka anao raka nandefa ny journal officiel ny République française Vanona io fa tena isorana ianao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny hotoizatsika izay resaka marary zay satria resaka von'olona ity tsy azo le ferina mihitsy zany rehefa iza de mitsangana za eto de mbola miteny any ko ary mahitsy any ministry ny fahasalamana efa ianao zany ny tompona ndraiky zay ke zao raha tonarivo sandry zay le nresahaka efa ataoko hoe tany amin'ny 10 taona lasa reny nametrahana an'ireo olona eo anatin'ny gouvernement de fa maninona raha zao tsy le filoham-pirenena le lazainareo mpitondra ny teny fa maninona am'izay misy olona irana leo midiny eny ministerany anina de midy hitatsika angam'izany fa maninona hatram'izay rehefa misy zavatra rehetra de le mpitondra foana no te ametraka le ditanany eto Madagasikara azo atao ihany le zay elena teny zay le teneniko teto foana hoe rehefa tsy hay manaja le rafitra tsika ne tsy olana mihitsy tsy ny olana eto amintsika efa le rafitra izany hoe tokony mametraka zany tsika hoe reny zara asy reny zara ndraikitra reny de ampiasaina tokony io zao nareo za zao tena nytenen'le tsy teneniko koa ny anarany hoe tena tonga n'le nirinao ry namana olona tsara ozy izy fa midina ifotony am'izay le voatonona zay iny tena izy fa tsy hoe le misoratena atao voatangy foana midina de za eto tena lasa ny saiko amaneritreritra ataoko anatina fonteny kely vetivetika no hoe aiza daholo ary le tena le mijoro le milaza le mahay fahagagana io zao tena ilaina anareo fisedrana ho anareo io nangina daholo zao nareo tsisy ny teny na anaty tambajotra tserasera na anatina onjam-peo na anaty fahitalavitra na eny am-boka zay tsisy ny teny anareo de aza mamitaka olona itsony za tsy teny hoe iza na iza fa hitatsika angamba le hoe za tsy teny ny zavatra eno za wa sy teny fa fandrera ndrena solony haiko naovanao kompatanana ianao honorable zay sady filohan'ny Union africaine de judo ianao aty Afrika no vice président amin'ny judo ianao eo amin'ny iraisam-pirenena no mbola filohan'ny comité olympique ianao no mbola filohan'ny ny fanoherana eny anivon'ny anteny meram-pirenena no mbola solombavam-baoaka kasika dimy anie zany honorable vo fampiresahantsika no malo makasitraka anao raka anaovana kompatanana ianao ny zavatra misy ana am'izao fotoana izao ay ve makasitraka ihany keo ny fara zay eny anosy be eny anosy zato kompatanana ho an'ny fara eny anosy zato manaraka koa ka izy ny de ao fandeha tena naovana kompatanana ianareo ilapa ihany koa taty ilapa etsy maintso rininy etsy etsy akady fotsy etsy
anaovana kopatanana be dia be nareo raha oka aloha zay le kopatanana fa toizantsika fanadiadia ny zavatra misy zany manoloana an'izay raha-pirenena izay mahakasika ny hoe aiza ho aiza ny fepetra rehefa misy ohatra raisika io ohatra ny aretina io ny aretina moa zany nahazo teo iza ny ty zany zao tena hita mihitsiny iza mpanafika iza mibabonady iza maty anady iza no voasambotra voasambobelona ao anatin'izay iza no anaovana fanadiadiana ao anatin'izay de ampafantaro arany efa miariary zany zao a ny hoe ny donaty lasa zay zany litondrantsika anazy ny donaty sy mortadelina sy ny godrogodro ampafantaro an'ny vahoaka am'izay zany reo olo mba ahafantaran'ny olona zay foana neny mba lesoko eto amintsika e mba ahafantaran'ny olona hoe reny olon'ireny zany le tena mpamorika rehefa mivoaka le zay foana le izy e mato mbola tapenana amin'ny masony de mbola le aihiny izy ny olona manko be debe miteny hoe fa maninona ny tapenana mbola aihiny izy de ny etsakilany anankiray ihany koa lay fitandrona n'lay fiarovana ny ainy eny nanamon'olona aloha izy de zay le voalaza le lalàna foana e ny zavatra okaraka aloha zay le kokoa ny zavatra apetraka zany ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany de tsotra no hoe rehefa tonga eo am'izay toeran'izay izy lay fanadiadiana zany sy ny zavatra maro isan-karazany za zao tena nomaly a lazaiko fe rehefa nandeha teny an'le toeram-pitsaboana nahita le Zatia le ramatoa de nahita le zaza tovovavy kely 12 taona tamin'iny fotoana iny izay voninahitra ho an'Andriamanitra mivelona inao izy a miresaka tsara izy fa somary miraikitra ny lelany ny zavatra misy a raha ohatra zany napetraka le arofanina za nahita hoe ray maty raha le fieritreretako le firesaka tamin'ny zareo a jereo ao fa amin'ny tompitsabona izy fa za manontany ana fa manjary lizy koa lasa sekreny efa mivoaka ihany rehefa tena jerena le firesaka zareo a le maty voalohany a le tovolahy maty voalohany rehefa tonga teo izy a de ninana izy nanomboka tamin'ny roa de efa nisy le tranga toy izy de nandoha le fotsifotsy dia tsy natsiaro tena de tonga de niteny de ohatra ny resaka kely hoe manjavona be ny masoko raha teo zany tonga de ny tompon'andraikitra tao anaty zany hoe ny hevitra tsy azo tsy an'olombelona nakafipetra ny tompon'andraikitra rehetrarehetra tao hoe ajanony aloha reto lizy moa zany re nampozina may ve ny trano moa tsy navoaka moramora ny entana fa tsisy nanana an'izay fa mety nieritreritra ihany koa mpanasa sy reo efa voasa hoe mety efa manana aretina izy nefa ny tokony nanazava zay olona niaraka taminy hoe tsy manana an'izay izy fa napetraka fotsiny hoe atreo aloha atreo ihany ny volony dora tena janony zay nisoroana an'le zany de tsy nisy io fatolona mikararana io fa iny moa zany ny zavatra misy ny zavatra faharoa satria mitovy avokoa ny zavatra misy zay efa nanao velomaritany odralanitra fa reo zay efa maromaro moa zany efa tena hoe azo antoka ny fahasalamana fa mila raha maso ihany za ohatra ny nalahelo misy tam'lay ninjera tam'lay avion le tonga de nitsangana izy de nandeha be de niresaka nakatsy makaroa de avy eo izy de hoe tsy maintsy miditra hôpitaly ianao de niditra hôpitaly de lasa latsaka tao ny ainy lasa mahatampoka indray izy nefa ny hoe mba efa nisaotra an'Andriamanitra hoe mba izy rery zany no vavolombelona de nolotra an'ireny mbola misy maromaro izy eo velona aina de manaraka fahasalama manaraka ny fitsaboana zay sahaza azy any an'le vavony matso nyle avokavoka sy nlay atiny tena jerena satria any ny ataken'ireny voalohany any lay fanapozinana mandeha voalohany izany hoe ao anatin'le sehatra maro isan-karazany aloha ajahanko eo ngamba niny iny sehatra resaka mombana fanadiadiana makasika azy ireny fa de ny hoe ny firaritsika de ahita an'le tena marina hoe reto de reo olon'ireo izay nareo mahafantatra ny toy ny tantara ao anatina sehatra maro isan-karazany satria dia mahamenatra tokoa raha ohatra ka mpiarabelona no latsaka ohatran'ireny ny ainy ifa dia antsika ny resaka momba ny ity herinaratra ity efa nitondra ohatra teo
misy ny ady ao Ukraine sy Russie efa mataona zao a tsy haiko na miditra herinandro zao ny ao Israel sy ao Iran jereo tsara ny vidéo rehetrarehetra zay direct avy any amin'ny fampalalambavao iraisam-pirenena na mizera ary le bomba ohatra raisika le ao Ukraine misy foana ny fandehanan'ny rano a misy foana ny fandehanan'ny herinaratra nefa le tanàna ny apahany efa potika avokoa de ohatr'izay ihany koa ny atsy Iran sy ny atsy Israely eto amintsika tsy misy ady eto ady an'eritreritry ny mpitondra no misy eto nefa de zao fijalilyle vahoaka zao fijalilyle vahoaka za eto de manamafy foana fa jiramaty de rehefa miteny anareo de za manazava an'io raha nytenenina matsiny hoe tsy azo tenenina zany ka jiramaty misy inona ny zavatra iainan'le vahoaka ao anatin'ilay izy isika hoa averina foana rehefa nona ka mahita zavatra isika tena mahita tsika reny mahita tena nona be fa tena andeha aloha inona pailasary zay ohatra zay alaiko zay le analaniny anoanany de mihinana izy fa itsika rehefa niteny tamin'ity mpitondra ity hoe ary mpitondra zay ie tsy manana jiro de mimena an'iny jiro iny nareo mazava ve alohatra eo iny le jiro le nitakinareo de nimeny an'iny nareo mazava be de nitsinjaray le jiro iny jiro iny efa nisy tombana tany amboalohany hoe amidy ohatran'izao mandritry n'izao de lasanao fa rehefa nangataka ianareo de nimeny le izy hoe iny le jiro za tsy teny hoe jirona inona fa jiro iny e zay le izy fa rehefa taty arina de nisy tonga saina tsotsofon'ny rivotra teny ny lohany de verina ny tao anatin'ntsika ala-peritreretany de ny teny marina ihany le tenen'ny Marghe raha tiany hoe tena diso fangataka tsika fa tokony ny herinaratra zay le izy de nanosika anazy tao anatin'ntsika ala-peritreretany andeha ho any Mpamono de rehefa tonga tao Mpamono izy tsy nisy zay mihitsy tsy nisy nanambana tamin'ny baso a na nsotomana tamin'ny rojo vy sanatriaviny vavalady ny lela tompoko lasy tompoko vavy na tonga avy antao de ny teny izy tsisy ny teny nanery azy koa hoe tsy voaka tsisy an'izany tao fa raha ohatra ka nisy miaramila teny teny hoe tsy mivoaka teny afy zay fa izy mihitsy no namoaka pahabe lizy koa moa tonga de natao live de niparitaka be raha zao tontolo zao de io le herinaratra le ilaitsika zany zao any am'le herinaratra tsika zao tsika vao tonga saina zany hoe tena herinaratra ny tena tsy misy de inona ny atao rehefa mijery any maraina teo lalana maromaro nalehako ny ala maraina mihitsy ny mbola ngolongolony atsika fa rehefa nijery ny faritra sy ny arabe rehetrarehetra hatrany Anosy-be hatrany Anosy-Zato hatrany Tosy rehefa mijery lefa le arabe rehetrarehetra niny Andraro ray manontolo iny le eo am'le tara le goudron zay may noho le pneu le nidoratsika teo de favoazana ho atsika ihany keo aloha satria famitehana an'le izy feno an'ireny feno maintimainty be ny betsaka zany nitako de Anosy-be mitsofoka amin'iny namotany iny de lefa raha ohatra ka mametraka sy manosika atsika eo anatintsika ala-peritreretana am'le tsy fisin'ny herinaratra de mijoro sy mitaky zay nge le izy le hoe takeo am-pilaminana mba hahafahatsika am'roso any am'izay tanjona tokony hitratrarina hoe aiza zay tanjona zay aiza ny faranyity eo mandeha aiza zany de mifarana aiza fa tsy hoe akory ny hoe ny ery Anosy-be akory na ery Itosy no tratralisy de anjara anjareo de izy le fahatra le ety amin'ny Analakely sy Beorikasy anjaran zareo zany de rehefa tratrandray le Beorikasy akady fotsy de izy le Anosy-be zay ny anareo ko tsy nyray iny nareo zay nge le nizarazaraina nanao samy nanao ny azy le tratra fa iraisanareo olona io manerana Madagasikara ndresaka momba ny tsy fisin'ny herinaratra tsy amerina intsony ny fisitrahana herinaratra hatram'izay nisiny ty Madagasikara ity fa 520 taona ny folo alida tsotra ny antony rehefa nisitraka azy io tsika be de be ces génération niaraka taminay de nafantatra
sitraka an'izany ohatrany tsy mba natsiarotsaro anie fa noho ny tatyarina anie dia natsiarotsaro any toatra misy fatapahana ve zany herinaratra zany dia mitonga ny tompona andraikitra sy ny maro isan-karazany teny anivon'ny jirama tamin'izany fotoana izany manazavany amin'ny raha misitraka herinaratra nareo 4 ora amin'ny 4 ora dia misy fahatapahan-kely eo amin'ny 2 ora sisany dia 2 ora amin'ny 4 ora zany nareo misitraka dia miverina ihany izy io avy eo fa tsy lifanlian'le mpitondra amin'izao fotoana izao hainty fitondrany ty amin'izao fotoana izao mihitsy ny manilika andraikitra io taleta